720 sy 300 avy amin'ny tokantrano raika amin'ny fidipolo no tsy manan-kialofana vokatry ny hain-trano ny Trangaomaly alina tetsy Andravoahangy. Hatreto dia tsy mbola fantatra ny tena antony firehetan'ireo trano hazo sy biriky teny an-toerana, fa raha nambaran'ireo mponina dia akasiparana ary avy any ivelany no nipoiran'ny firehetana. Teo tokony tamin'ny enina teo zay natsony le zanako zafikely teny Andravoahangy hoe andoro mama voatra nisy mipoka be ozy izy tany an-tafitrano dia efa tena ao amin'ny tranontsika ozy no mirehatra fa nisy ohatrany toraka zavatra ozy izy dia mipoka be dia nisy tsy haiko ozy fa tena any amin'ny tafitranontsika no mirehatra dia ao amintsika mihitsy ozy no tena mirehatra fa angakainganareo dia ny azakazaka moa zay mianaka zay sy le zanako avy mandahatra biriky riva zay sy teny miarateny tonga teto zay fa tena tonga dia le anay zany tonga dia may voalohany teto satria teto ny anay avany zany nisy nandefa le izy dada amin'ity etaketraka angamba aloha satria raha ohatra ka hoe siriki tsy maintsy en'le ankizy hoe misy zavatra maimbo raikiny zany. Ny maraina teo dia nidina ifotony nijery ny zava-misy teny Andravoahangy ny avy amin'ny faritra Analamanga. Ambivony toy izao moa zany dia maro ireo fikambanana indrindra ny fitondram-panjakana mitondra fanampiana ho an'ny traboina. Maro ihany ny traboina araka fantatsika satria trano 700 mahery no may dia 720 sy 300 ny traboina tamin'izany. Efatra amin'ny alina no efa nietsika ireo tokony andraikitra isan-tsokajiny nanao an'izay famonjena araka ny tokony atao aloha ny amin'ny hoe aiza no asian'andreo olon'ireo nandritry ny alina sy fanairana andreo izay tokony andraikitra rehetrarehetra zany hoe amin'ny vony toy izao. Ankehitriny tsika verina ety midina ety toerana indray zany mba iresaka amin'ireo tokony andraikitra isan-tsokajiny ny anaovan'izy ireo ny hoe inona avy ny zavatra tena ilaina maika ahafahan'izy ireo manao ny lisitra ka ahafahana mandrindra izany fanampiana izany satria mba tsy hitovy daholo ny fanampiana. Ary ny teto anivon'ny faritra Analamanga dia nitondra fanohanana ireo mponina ny fitaovana ilaina andavanandro toy ny vary, sotro, vilia ary lamba firakitra no tena tadiavin'ireo trabony.